ny tena fiainan-dra malagasy. Tsy neny amin'ny faritra iva ihany akory no sahirana fa ny akamaroan'ny malagasy dia miaina anaty fahantrana lalina. Anisan'izany bebe Zeline 17 taona efa manano tena monina etsy Anosy-Sombo Manarina mitantara ny fiainana izy eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Ny anarako tompoko Teresafina Zeline, taonako dia 17. Mipetraka manodidina an'ity dia zaho dia zazaroa lakamboty maty resy reny izay mipetraka ato. Fa mivadiko efa ela be maty dia ireny tranonay dia nijery io. Dia ity tranon'ilay maman'ilay ankizy miara-mipetraka ato, izy roa lahy maty teo ny tanany sy ny mamany. Dia izay miara-mipetraka amiko. Araka izany dia i bebe Zeline no mikarakara sy miantoka ny fiainan'ireo roa lakamboty mipetraka ao aminy. Izy avokoa no mitady ny sakafo hohanina, ny ekolazy mpianatra sy izay rehetra ilaina ao an-tokantrano ka mahatsiaro tena sahirana tokoa izy noho izany. Izy ireo tompoko dia mianatra. Indray mianatra eny Anosy, eny mba fatafita eny amin'ny lycée. Ny anankiray mbola aty amin'ny Libra, mbola andraovana ekolazy. Ny ekolazin'ny le zanako, za ihany mitaditady andoavana azy eny. Tena sahirana, tena sahirana. Izany hoe kininan'Andriamanitra fa tena sahirana, tena sahirana. Mivarotra vorona moa no tena asan'ny bebe Zeline. Ka araka izany dia mandeha tongotra hatrany Fianorivo, Mahitsy sy ny tanàna rehetra izay misy tsena. Tsy miompy moa izy fa izay manana vorona amidy no mampivarotra azy ka tena kely dia kely ny tombam-barotra azony amin'izany. Mba mandeha mivarobarotra iny fa raha mba misy olona mba miantso izany hoe mivarobarotra koa dia mba mandeha misy olona miantsoantso miandry vola. Rehefa tsy misy miantso antsy dia mipetraka fotsiny tsy misy atao. Misy akoho dia misy vorona dia miantsoantso eny ny olona. Ny olona tsara sitrapo dia mba manome izy dia amin'izao raha fa lany ny entana dia mena vola. Fa ilay olona hoe tena maika izany, maika vola dia tsy manome izy fa lasa izy mandeha. Dia mandeha mivarotra tompony ilay eny Ivato, mifindrafindra tsena izany. Indraindray any Mahitsy, indraindray any Alakamisy Fianorivo. Dia rehefa mavizatra nefa dia mahita porte mitondra manakarana olona satria entana mpizaha. Na dia mpivarotra vorona aza no asan'ny bebe Zeline dia tsy mba mihinana vorona matetika izy fa izay vola kely azo no amidy sakafo tsotsotra eny fa tsy afaka amorona ny tsy misy. Sakafo andavanandro dia atao tsotsotra eny, atao menaka sy anana sy ny karazana. Fa tsy dia ahita hoe zavatra betsaka kosa aloha arakaraka ny zava-misy ny mihinanana. Arakaraka izay zavatra mba azo dia mba mihinana kely. Mba mahazo betsabetsaka dia mba manao tsaratsara kely fa tsy misy dia atao tsotsotra kely vita eny. Na dia mafy aza ny fiainana ary na dia mandroso aza ny taona dia tsy kivy bebe Zeline fa mitraka hatrany ary tsy mitaraitana mepaka amin'ny ezaka atao mba hatafita ireo zazataizainy izay zafikeliny rahavaviny ihany. Tsy maintsy miezaka fa atahoana. Manana ilay todidy-be anankiroa dia tsy maintsy miezaka. Ilay kamboty anankiroa mba atao dia mba tapavoaka an'ireo. Itovizany amin'ny olona sady mba entiny miaina rehefa izay. Izay izao mba tambiny. Za indray aloha dia tena mba mena Andriamanitra hery sy tandaka tena mbola mahavita mihitsy. Izany tokoa no hoe aleo miezaka fa iandrin'iza tokoa moa. Tsy mora ny tena fiainan-dra malagasy, tsy hafa manoatra fa dia samy miady amin'ny fahantrana eny ny tsirairay. Asa mba roviana no andresy. Ny tena fiainan-dra malagasy.